Ny lohahevitra fohy tiako hoentina amintsika androany dia hoe atombohy tsara fa farano tsara ny taonanao. Atomboka tsara fa tsy hoe ny fanombohana ihany ny tokony ho tsara fa hatrany amin'ny farany dia tokony ho tsara foana ny taona raha ny fanompoana an'Andriamanitra no jerena. Dia alohantsika aka ohatra anankiray tenin'Andriamanitra anankitelo samihafa no ovakitsika mikasika navy anankiray. Ny voalohany amin'izany dia hita ao amin'ny Luka 7:7 sy ny 7:9 ihany. Zao no voasoratra. Ary raha nandeha izy ireo dia niditra teo amin'ny vohitra anankiray Jesosy, ary nisy vehivavy anankiray atao hoe Marta nampiatrano azy ho ao an-trano. Ary izy nanana rahavavy atao hoe Maria, izay nipetraka teo anilan'ny tongotry ny Tompo ka niaino ny teniny. No mba iarahantsika mitoy mamaky azavady indrindra tompoko. Jaona 1:20 dia ovakitsika eo amin'ny 2:20. Zao no voasoratra. Ary Maria rehefa tonga teo amin'izay nitoeran'i Jesosy ka nahita azy dia niankohoka teo amin'ny tongony ka nanao taminy hoe, Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko. Ary ny farany 2:20 dia ny 1:13 ihany. Zao no voasoratra eo akaiky eo. Ary Maria rehefa nakamenaka manitra nisy narda sady tsara no sarobidy lanjany ny iray livatra dia nanositra ny tongotra Jesosy sy namaoka ny tongony tamin'ny volondohany, ary feno ny hanitry ny menaka ny trano. Amen. Reo andalana anankitelo reo no andininy vitsivitsy miresaka mikasika amin'ity vehivavy ity atao hoe Maria ao anatin'ny Baiboly. Tsy ilay Maria renin'i Jesosy akory no resahana, fa ilay Maria rahavavin'i Marta, anabavin'i Lazarosy. Dia rehefa jerenao ny fiainan'i Maria dia misy zavatra mahatsikaiky any ao anatiny. Rehefa nandinika an'ireo andalana anankitelo miresaka azy, ireo ihany no miresaka azy ao anaty Baiboly. Dia misy zavatra hitovizany ireo andininy anankitelo ireo. Ny hitovizany dia ny toerana misy an'i Maria ao anatin'ireo anankitelo ireo. Na ao amin'ny filazantsarany Luka, na ao amin'ny filazantsarany Jaona, tamin'ny fotoana anankitelo samihafa, mielanelana ireo fotoana ireo, dia mitovy foana ny toerana nisy an'i Maria. Taiza nisy izy? Teo an-tongotry Jesosy foana izy. Zay foana ny voasoratra. Rehefa namangy azy tao an-trano noho ny fanasan'i Marta ny Tompo dia voasoratra fa teo anilan'ny tongotry ny Tompo izy no mipetraka. Raha ny tena marina, toerana tsy tokony ho azon'i Maria io natokana ho an'ny mpianatra lehilahy ihany ny eo an-tongotry ny mpampianatra tamin'izany fotoana izany. Tsy mananjo hipetraka eo ny vehivavy, fa i Maria feno etaeta, feno fitiavana an'Andriamanitra dia nisisika teo izy. Halleluja! Nipetraka teo izy. Ary Jesosy mihitsy niaro ny toerana io rehefa avy eo. Hoy Jesosy hoe, izy no nifity ny anjara tsara izay tsy alaina aminy. Tsisy afaka maka an'io ao, avy alao izy eo hipetraka eo. Eo no mety aminy dia avy alao izy eo. Ao amin'ny filazantsarany Jaona indray, rehefa maty Lazarosy, rehefa nahitan'i Jesosy Marta, tsy niankohaka izy fa niteny fotsiny hoe, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Fa i Maria avy hatrany dia ao amin'lefa mahazatra ihany niankohaka teo an-tongotry ny Tompo, ady niteny manao hoe, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Fotoana lavalava tao aorianan'izay indray, io fa efa velona Lazarosy nitsangana tamin'ny maty, nanao fanasana indray Marta, nanasa ny Tompo ao an-tranony indray, dia nalain'i Maria ihany ny toerana efa nahazatra azy hatramin'izay. Nakamenaka manitra, narda sarobidy loatra izy, dia teo anilan'ny tongotry ny Tompo indray dia nanositra ny Tompo tamin'izany menaka izany, ary namaoka ny tongony tamin'ny voalohany. Zay no farany ahianotsika azy ao anatin'ny filazantsara. Teo an-tongotry ny Tompo ny nanombohana azy, ary eo an-tongotry ny Tompo ny namarana ny azy. Tsy niova mihitsy ilay fanompona ny Tompo, tsy niova mihitsy ilay fitiavana an'Andriamanitra, tsy
tsy niova mihitsy le etaeta ho an'i Jesosy, nafanafona ny fony, tsy niova ny toerana, tsy niova ny fifandraisany tamin'Andriamanitra, natombony tsara ny azy dia ny faranany tsara ao anatin'ny soratra masina. Zany ny fiainan'i Maria zany, ary namoaka didy mihitsy ny tompo hoe na aiza hitoriana ny filazany tsara dia le zavatra farany nataony ao anatin'ny baiboly teo atongotro ny tompo teo dia resahana foana, ary zany mahatonga antsika miresaka azy amin'ity hariva ity, satria lesona lehibe modely tsara ho antsika ity vehivavy atao hoe Maria ity, manomboka tsara ary mamarana tsara. Zany koa ry havana no tian'Andriamanitra ampaherezana antsika amin'izao fotoana izao hoe miova foana ny taona, rehefa tapitra ny 12 volana dia miova indray ny taona, rehefa avy eo zao tsika amarana ny 12 volana dia hiditra amin'ny 12 volana vaovao indray amin'ny taona 2018. Fa ao anatin'izay mila mianatra mihitsy ianao hoe atomboko tsara ny taona, ataoko tena tsara fanombohana, dia tohizako foana zay, tsy hovaiko mihitsy mandra-pahatonga ny amin'ny faran'ny taona, dia tsy miova mihitsy. Fa indraindray ny problema tena manomboka tsara tsika, mientanentana. Tsy haiko zao tamin'ny 2017 iny hoe nanahoana re raha manao karazana bilan kely ianao ny amin'ny fiainanao, azoko antoka hoe mety tsara ny fanombohanao an'izany. Ny fadianina isika teto, mivavaka isika, mitady an'Andriamanitra isika, tena tsara tsapanao hoe tena tsara fanombohana. Fa rehefa nandeha ny fotoana dia nanomboka niova izy, nanomboka nisy zavatra very teny an-dalana teny, nisy zavatra niena teny an-dalana teny, nisy zavatra nanomboka niala teny an-dalana teny, dia mifarana zao ny taona, rehefa atao amin'izay nitatitra kely dia hoe tena ohatra ny nisy olana ihany aloha, ohatra ny tsy takany tamin'ilay nanombohana. Zay tsy Maria zay, fa neny Maria raha ny tena marina ary rehefa jereny ny fiafarany ary vao mainka tsara lavitra ny fiandohana. Jereo tsara fa tany am-piandohana Maria nandray fotsiny aloha, ny ainy ny tenin'Andriamanitra, ny gioka ny fahasoavan'Andriamanitra fotsiny izy aloha teo anila ny tombotro ny tompo, tsisy inona nataony fa dia hoe ny aino izy. Elaela taty aoriana nisy fivoarana izay zavatra izay, efa manomboka mivavaka amin'izay izy zao, efa mangataka hoe raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako, ary ny hafarany tsy hoe mangataka fa eo amin'ny fiderana sy fanolorana zavatra ho an'Andriamanitra, fanaovana fanatitra mahafinaritra, etsika famonaniana lehibe ny nataony momba ny fandevenana ny Jesosy afaka andro vitsivitsy. Hitanao tsara le fetombohana, fa mainka tsara lavitra kokoa no ny netombohana ary ny hafarany le fanompony an'Andriamanitra. Raha tia ny tompo ampitaina amintsika hoe tsy haiko hoe nanahoana ny 2017 nao, fa akao lesony ny taona iny dia mianara mihitsy ianao manao taka ny Maria hoe ataoko tsara fanombohana le izy. Amen. Dia ho faranako tena tsara ihany, ataoko tena raitra ny famaranana azy. Mba tenenao aloha na manao kaikinao ataovy tsara ny fanombohana dia farany tsara. Amen. Dia ao anatin'izay zany ny anombohanao an'izao taona izao dia tokony tena metraka mihitsy ianao hoe inona ny zavatra tian'Andriamanitra ataoko nefa tsy nataoko, na mety efa nataoko fa tsy ataoko tsony. Inona ny sitrapon'Andriamanitra, inona ny tokony ataoko nefa tsy nataoko. Dia fantaro zay amin'izao fanombohan'ny taona izao, dia tonga dia apetrao, dia atombohy tsara, tonga dia ataovy izay zavatra izay, dia mitohiza ao anatin'izay, manana fahavononana foana ikendry an'izay fa hanampy anao Andriamanitra. Tsika ne ao anatin'izay zavatra izay tsy irery fa manampy atsika ange Andriamanitra. Hitanareo Jesosy ange tsy namelany Maria fotsiny loatra an'izao fa nanampy an'i Maria Jesosy hatrany am-piandohana ary hatrany am-piafarana.
dia niditra foana Jesosy. Jereo ireo tantara anankitelo ireo. Nanakia anazy ny olona tao amin'ny lioka ny raha vaviny mihitsy. Ary Andriamanitra fa inona ny atao nikalaka amin'ny vavy ty? Petraka fotsiny. Ny olona reraka ny lamosiko zao efa reraka. Za zao namofy an'ireo le ovy be dia be ireo, nitango an'le anana, nitetika hena, marary ary rera. Jesosy dia tsy mampanina anao ve ny amelan'ity raha vaviko ty anompo io rery? Hoy ny tompo hoe cause toujours tu m'intéresse. Izy no nifidy ny anjara tsara zay tsy alaina aminy. Narovana nampian'Andriamanitra hitombo amin'izay. Halleluja. Ao amin'ilay faharoa, raha teto ianao dia tsy maty ny anata. Marta nila nitenenina mafy mihitsy hoe tsy efa niteneniko ve ianao fa raha mino anao dia vitanao ny voninahitr'Andriamanitra e. Nokianina ny tsy finoany fa maritsy ny tenin'inona ny tompo fa tonga dia nanao zavatra hoe ndao atsanga ny Lazarosy ary amin'ny maty arak'izany teninao zany. Tsangatsika amin'ny maty Lazarosy. Ary ao amin'ilay fahatelo, nanakiana azy Jodasy sy ny mpianatra moa nentin'ny Jodasy ny araka taminy. Ahoana koa zao fandaniam-poana zao? Tena tsy mieritreritra mihitsy koa ty vehivavy ty ka zavatra karama ao anatin'ny herintaona ve raha arina fotsiny ohatran'izao? Dia samy menimenina teo ny olona. Mety voatsindrona kely mihitsy ny fony fa avy Jesosy tonga dia nanao barazy hoe calmons-nous. Nareo tsisy nahita fa izy rery ny nahita. Nanamboatra an'io menaka io, nandraraka an'io teto amiko momba ny fandevenana. Ny malahelo hitanareo foana, za tsy hitanareo. Sao zavatra nataon'izao dia hotoriana eran'izao tontolon'izao. Halleluja. Nanampy azo ny tompo. Ao anatin'io ezaka ataonao io dia anampy anao Andriamanitra. Anampy anao ny fanahin'Andriamanitra. Anohana anao Andriamanitra fa ny ilaina zany dia ianao manana fahavononana fotsiny hoe tompo ataoko tsara fanombohana ny taona. Ary miaraka amin'ny fanampianao dia ho tsara ny fiafarany raha ny fanompoko an'Andriamanitra no jerena. Raha ny fifandraisako amin'Andriamanitra. Raha ohatra ianao tamin'iny taona laziny somary tsy tena nivavaka tsara araka an'izay tokony atao, tsika hoe zany e. Rehefa dinianao dia raha mivavaka ianao dia mety ozy ianao manao hoe raha eo vona aminao aho fa tsy tena nivavaka arak'izay tokony ho nataoko tamin'iny taona iny. Tsy ampy nivavaka nataoko. Tokony afaka nivavaka mihoatra aloha izay nataoko taminao fa tsy ampy. Mety ozy ianao manao hoe raha eo namaky baiboly any aho fa tsy arak'ilay tena tiako no nataoko. Tokony mbola afaka nanao mihoatra noho izay aho. Mety ozy ianao manao hoe raha eo za nahatoky tamin'ny famonjena fiaramiangona fa tsy arak'izay tena tiako. Raha eo za nahatoky tamin'ny fanomezana fa tsy arak'izay tena mbola tiako sy fantatra hoe tena sitraponao. Dia misy lafiny be dia be hoe raha eo za tena natoky ihany tandrina ny tenin'Andriamanitra fa tsy arak'izay tena tiako ny nataoko. Tsapako hoe misy zavatra bany dia izay zavatra izay amin'izao taon'izao dia fantaro daholo dia ataovy tsara fanombohana ny taona. Fa hanampy anao Andriamanitra rehefa manana fahavononana ianao dia ho tsara fiafara ary ho tsaratsara kokoa. Tsika anie nantsoina mba zany mihitsy e. Tsara fanombohana ary ho tsaratsara kokoa ny fiafarana. Zany ny tanjon'Andriamanitra aminao zany. Ny sitrapon'Andriamanitra tsy mba Andriamanitra mihitsy no anana fikasana ka hoe atao tsara le fanombohana, mahafinaritra le fanombohana. Dia hoe eny an-dalana eny izy atao reradreraka kely e. Fa ny an'Andriamanitra tsara dia mihatsara dia mihatsara dia mihatsara mihatsara foana. Zany ny tanjon'Andriamanitra aminao zany. Ka raha vonona ianao ny andeha arak'izay dia hanampy anao Andriamanitra mba hahatonga ary tsy ao anatin'ny 12 volana ihany fa amin'ny androm-piainanao rehetra mihitsy dia hitanao ny fanampian'Andriamanitra dia any amin'ny tsara makany amin'ny tsara ny fanomponao an'Andriamanitra. Atomboy tsara dia faranana tsara izy. Ny tanjona zany dia zao hoe rehefa tonga ny fetra farany isa-taona ianao mila manao an'izay fa ny tena fetra dia hoe rehefa tapotra ny fiainanao eto an-tany na tonga ny fahafatesana izay tsy atahorantsika na tonga ny fiavian'i Jesosy miverina indray akatsika ny aminy dia afaka miteny ianao manao hoe tena efa natomboko tsara le fanompona
ary ny faranako amboninahitra. Tena nataoko tena mahafinaritra zany angeny ny Paoly ozy Paoly hoe niady tsara natateraka ny fiazakazahako nitahiry ny Paoly zany afaka nyteny mihitsy hoe raha ampitahaina le tamin'ny voalohany tsy amin'izao tena niady tsara tsara ny nanomboako azy ary tsara ny amara zany tena finahitra lehibe ho anao zany rehefa iseho natren'Andriamanitra ianao hoe tsara ny fanomboana ary isa-taona tokony ho zany foana ny bilan ataonao hoe tsara ny nanomboako an'iny taona iny dia ny faranako tamin'ny fahatsaranako le izy niaraka tamin'ny fanampian'Andriamanitra. Zao fahatongavanao eto zao aloha dia fanomboana tena tsara zao hoe ankinonao amin'Andriamanitra ny fanomboana ny taona zany zavatra tena tsara fa mila tohizana zay hoe amin'iny taona iny dia ny fiainanao rehetra dia ankinonao amin'Andriamanitra foana daholo. Tsara ny fanomboanao hoe amivavaka fa mila tohizana zay amin'ity volana janvier ty tsika dia manana fifadikana mandritra ny 3 andro tsy ho ela dia mandray sanjara amin'izany ianao dia ndray andro ihany ary dia mitohizana zay. Zay zavatra tsy nataonao dia ataovy dia tehirizo ny tena zava-dehibe zany dia ianao afaka mitahiry tsy hoe manao fotsiny dia androany dia vita. Azonareo le hoe ndatsika rifadianina androany dia miara mifady daholo androany dia zay dia vita dia baibay dia anonero taona rehefa misy indray non fa rehefa nifadianina ianao dia mitoy mifadianina foana amin'izay ianao ohatra hoe isaky ny 2 volana nifadianina isaky ny 3 volana nifadianina dia mitoy tsy miala tsony iny fa miampy zavatra vaovao indray. Azonareo ve izy zay le atao hoe tsara ny fanomboana dia tsara ny fiafarana tsy miala tsony azy zavatra tsara efa misy. Amen. Raha ohatra zany ianao hoe efa mpamela heloka ianao dia tsy hoe raha pitso ianao mivadika tsy mpamela heloka nefa lasa mandefitra kely fotsiny indray fa rehefa hoe mamela heloka ianao dia mamela heloka foana tsy miova tsony iny zavatra vaovao indray no miampy mandroso makany amin'ny fahatsarana mitombo ianao. Faranako ary zao fafatra izao tsy halavaintsika tsony izy fa tsotra fotsiny raha ohatra ka fitinina hoe i Maria dia nanana an'izay secret zay izy nanomboka tsara dia mitoy le izy ary tsara fiafarana izy. Tsy fantatsika hoe nanahoana ny afarany tarapiaina ny farany fahitako azy ny farana ny amboninahitra matozo ny tompo hoe toriana eran'izao tontolo zao momba azy tsy olona nanalabaraka an'Andriamanitra mihitsy ny fiainana fa fiainana tena azo natao modely sy nalaitahaka tsara na dia vehivavy ary izy tamin'ny andro Baiboly. Dia tokony ohatra zany mihitsy koa zany ianao ohatra ny Maria manahafa ny Maria amin'ity taona ity manahafa ny Maria amin'ny taona ho avy rehetra manahafa ny Maria amin'ny fiainanao sy ny fanomponao an'Andriamanitra rehetra izany. Dia misy valopiti homanin'Andriamanitra ho amin'ny zay matahiry engeny misy valopiti. Ny Maria zao efa nisy valopiti sahady ny raisiny tori eran'izao tontolo zao fa soavana ke zany fantatra ny tarataka mifandimba ny anaranao fa any an-danitra koa izy dia andray valopiti maro efa vohomany tompo ary zay tia azy misoratra dia ohatra zay koa le izy zay matahiry ny tsara dia andray tena tsara koa rehefa any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Dia raha tsika ary anokana fotoana manasa ny mpitendry mba hiakatra ety ambony azafady kilavia fotsiny angamba dia ao anatin'ny fihira malefaka no heritreritra ianao hoe nanahoana tokoa moa iny taona iny tsara ve ny nanomboana avereno mihitsy hatrany amin'ilay nanolorana ny fiainana ho an'i Jesosy. Dia raha ohatra ka hitanao misy zavatra tsy tena androany manapa-hevitra amin'ilay retony tsy mety manana fahavononana zany manomboka zao tompo hoe reto dia manana vision mametra hoe zao ny tsy maintsy ataoko zao raha pitso ihany ianao aza miandrela dia raiso ny cahier raiso ny stylo soraty daholo hoe reto tompo reto ny zavatra tsara ilaiko mipetraka amin'ity taona ity ary tehiriza ao anatin'ny taona manontolo sy ny taona mifandimby miaraka amin'ny fanampinao dia angatao ny fanahy masina mainonao ao izay hitarika anao arak'izay anampy anao Jesosy aza matahotra fa tsy manderery ianao na zavatra mety zareo tsy mba ho vitako ane zany tsy vitanao zany fa eo Jesosy anampy anao eo vitanao daholo